Finaritra tompolahy, finaritra tompovavy, miaraka hatrany amin'ity fandarina izany malaza ity. Dia masaka indray ny governemanta rehefa nivoaka tamin'ny omaly, rehefa nandrasana ihany koa atao anatin'ny andro vitsivitsy izay fa nisaoran'ny filohan'ny repoblika ireo mpikambana atao anatin'ny governemanta ary hisy ny ho afaka ao anatin'izany didy aman'andraikitra atao anatin'ny governemanta izany, ary hisy ireo hazo andraikitra samihafa ihany koa raha mbola mivoaka dia tenevon'ny loharam-baovao samihafa. Ity fandrafetana governemanta vaovao ity dia fanindimina ao anatin'izao fanjakana Andriamatoa Andry Rajoelina atao anatin'ny efa-taona izay, fa raha ho an'ny praiminisitra Tsay Christian dia mety ho fahanenina izany. Izy raha teo dia azo lazaina fa nanana tombony fempo-taom-piasana nisinisy mihoatra ny filohan'ny repoblika satria nanomboka tamin'ny 2016 no praiminisitra Andriamatoa Tsay Christian, ary ny fanjakana teo aloha no nametraka azy amin'izany toerany praiminisitra izany, vokatry ny marimaritra iraisana no ny olona ny solombavambahoaka tamin'ny taona 2012. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia entina hitarafana ny amin'ny hoe tsy mahary toerana ny fanjakana Andry Rajoelina matoa manova mpikambana na manolonolo na manambanambatra na ihany koa mamerimberina ireo efa nesolona na ihany koa tsy mampaninona amin'ny resaka an'izany dia mamboamboatra mametapetaka amin'izay averimberina ao anatin'izany governemanta izany. Fomba fiteny avokoa izany rehetrarehetra izany entina ilazana ny amin'ny hoe tsy fahamatorana ara-pitantanana ny amin'ny fiainan'ny firenena. Ny atao manko hoe tena fahamatorana dia efa ahafahana mametraka maro toerana ny fitondram-panjakana izay tarehana, ka taratra voalohany amin'izany ny governemanta satria ny governemanta mpanantanteraka. Ny amin'ny mety olona ray na roa ao anatin'ny taona ray na roa dia mety mpitrango izany any amin'ny firenena samihafa ivelan'i Madagasikara, fa ny amin'ny hoe tena manao remaniement na fanovana mpikambana ao anatin'ny governemanta mihoatra ny enina dia mahagaga sy mahatalanjona, mahavariana, mahaketraka ihany mijery an'ilay fomba fiasan'ny fitondram-panjakana. Tompon'andraikitra vaovao valo no nitendrena omaly, ka anisan'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena, ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny fitaterana, ny ministry ny asa vaventy, ny ministry ny asam-panjakana, izany ihany koa ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny angovo, ny ministry ny tanora sy ny fantanjahantena. Ireo rehetra ireo dia samy niheverina fa hahavita zavatra raha ny fanambiny ity fitondram-panjakana ity. Tsy misy aloha ny kabary izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny mahazatra rehefa manome toromarika na minisitra vaovao izay misy fanendrena tahaka izao. Somary niova ihany koa fomba nanolorana azy satria tsy ny sekretera jeneraly ny fiadinan'ny repoblika tahaka ny mahazatra no nanolotra azy, fa anisan'ny mpiasa na tompon'andraikitra hafa indray teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika, ary matetika rehefa ohatran'ireny dia maneho ny heviny filoham-pirenena manazava an'ireo zavatra maro tokony ho fantatra. Eny nangingina izany satria nareo mpanohana ny fitondram-panjakana ary dia somary nangingina ihany koa satria tsy nampoizin'izy ireo ny fandrafetana ireo mpikambana vaovao anatin'izany governemanta izany. Tsy dia misy mahagaga izany satria tsy manana olona ilay fitondram-panjakana fa ny eo ihany ny avadibadika mba tsy lazaina hoe nitotan'ny avadibadika. Any teo aloha indray no naverina ankehitriny rehefa nampandalovina tamina fanadiovana vaovao nandritry ny taona vitsivitsy ivelan'ny fitantanana ny firenena, dia lasa vaovao tampoka teo aoriana na dia efa nalaza ary ny sasany tamina fomba fitantanana tsy nahomby ary fomba fitantanana hafahafa nandritry ny fotoana ny tetezamita ka nahabe resaka ireny. Misy ihany koa tsy tsara fiarahamonina tamin'ireo toerana izay nisy azy nandritry ny fotoana tetezamita ihany ka nahabe resaka, fa nisy ny efa nikendrikendry ny toerana tao anatin'ny governemanta ka niezaka tsy dia nametraka fiarahamonina moritra tamin'ireo mpikambana governemanta teo aloha. Mipoitra daholo ireny ankehitriny rehefa tonga ny fanendrena tahaka izao. Ity governemanta ity dia somary ahitana taratra ny amin'ny hoe governemanta somary manana endrika iraisam-pirenena ihany raha ny fitiliana azy ety ivelany. Manino isika miresaka an'izany satria dia raha somary nandady na nakatoy kokoa amin'ny foto-kevitra rosiana ny teo aloha dia somary mankaty amina foto-kevitra tandrefana ity governemanta ity raha mihaino sy ny fitanisana ireo mombamomba an'ireo minisitra mpikambana ao anatin'ny governemanta izany na CV hoy isika. Saika avy any Frantsa
fankahazo tamin'ny frantsay na nanandraikitra tany frantsa na nianatra tany frantsa na ihany koa fantatra aty ambadiky ny kolisy politika fa misy hifandraisana tamin'ireo olony frantsay. Ny fanjakana tokoa manko dia tsy maintsy hifamatorana ny firenendehibe ary ny azakazaka misy eto Madagasikara dia azakazaky ny tandrefana sy ny tatsinanana. Tato ato dia nalaza mihitsy ny fitsabahan'ny Rosianina na ihany koa ny Wagner izay vonina Rosianina miditra aty amin'ny firenena Afrikana ka miezaka mitsabaka ara-politika ny zava-misy ary mandray ny fitantarana ara-ekônomika amin'ny alalan'ny arenan-kibon'ny tany aty amina firenena Afrikana ka azon'izy ireo idirana sy marivo salosana ka esan'izy ireo. Natahotra tamin'izany ny teo aloha tamin'ilay fidiran'ny Wagner ary ilay fitsabahan'ny Rosianina. Ka asa ve izany no mampamailo ny firenendehibe hafa tahaka ny frantsay ka miditra ato anatin'ny gouvernemanta ny olona. Taratra an'izany ny fisian'ireo olona izay nianatra sy nandalo tany ary somary manana fifandraisana kokoa amin'izy ireo. Izany no ametrahantsika ny adevitra ny amin'ny hoe hiatrika fifidianana Madagasikara ary tazahan'ny firenendehibe ny fihetsika amam-pomba ny mpitondra. Mpitondra loatra eto dia mbola miavinavina ny volona Eropeanina izay ny frantsay no mitantana ny volona Eropeanina ho an'ny eto Madagasikara. Volona Eropeanina nefa azo lazaina fa vavahady lakile ihany koa fidirana ho an'ny famatsiam-bola ny fifidianana. Vavahady ary mitazona ny lakile ihany koa an'ireo asa vaventy rehetra izay tokony hampiasam-bola eto Madagasikara ka izy ireo no miantso an'ireo mpamatsy vola izay tokony hamatsy vola Madagasikara na manidiny trano tsy hamatsiam-bola a Madagasikara. Noho izany eo amin'ny lafiny ara-politika dia manana ny tsanganana sy manana ny tanany lehibe tsy azo tsinontsiniavina ny vondrona Eropeanina izay mipetraka fanontaniana inona ny antony nahatonga ny filohan'ny repoblika somary narisarisa hiresaka ny solitena ny volona Eropeanina miasa sy monina eto Madagasikara. Ity gouvernement ity izay efa nanomboka nanao famindram-pitantanana tamin'ity androany ity ary toeram-pitso ary tonga dia hiatrika ny filan-kevitry minisitra dia hampita avy hatrany izany na hanatotosa ihany koa ny fifidianana hatongavana any amin'ny filohan'ny repoblika vaovao ny taona 2024. Kanefa raha izao izy somary mangingina sy mampametra-panontaniana izao dia hoy izy ny rehetra ny aminy hoe inona indray ny mbola hiovan'ny gouvernemanta mialohan'ny fifidianana ho avy eo. Dia raisintsika ny volana Novambra 2024 ity. Ahina hoy isika satria ny tena nahabe resaka tsy voakitika fa ny azo lazaina fa ny eo ihany ny voakitika ao anatin'ity gouvernemanta ity. Eny nahabe resaka ihany minisitry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy. Nahabe resaka ihany koa ny ministry ny angovo ary nahabe resaka ihany koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Saingy tsy ireo ihany fa raha miresaka ny gouvernemanta Tsaikristy ntsika izay natsangana tamin'ny volana Marsa tamin'ny herintaona dia ao anatin'izany ihany koa ministry ny varotra, ny ministry ny serisera sy kolontsaina, ny ministry ny fampianarana ambony, ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny ministry ny fampianarana teknika izay manana fifandraisana akaiky aminy ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ka lasa resaka nepotisma akamakama resam-pianakaviana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Nahabe resaka ihany koa ny ministry ny tontolo iainana. Nahabe resaka ihany koa ny ministra izay miandraikitra indrindra ny tontolo ny fambolena ary mijery ny zava-misy iainan'ny tantsaha malagasy izay trotraka sy reraka amin'izao fotoana izao. Ka zary toa mampametra-panontaniana ny aminy hoe mbola misy ministra tompon'andraikitra ve izany tontolo ny fambolena izany. Efa akaiky ny fifidianana izay vao hiazakazahana ny tantsaha, izay vao tsaroana ny hoe zava-dehibe ny fambolena eto Madagasikara. Kanefa hatramin'izay dia variana na mifafinaretana na me tombotsoa ho an'ireo mpamboly any amina firenendehibe hafa ny teto Madagasikara. Dia mipetraka izany ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny politika mpambolena ary tsy ara-dalàna ny politika ny varotra misy teto Madagasikara. Maromaro raha ohatra ka ho resahantsika. Saingy naka ny fanapahan-kevitra na ny olona ampahany vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement io moa filoham-pirenena sy ny prime ministre satria heverina fa andraikitra izy ireo no manao tombana ary manendry izay vaovao. Tsy hoe mahay ny ministra tavela ao anatin'io gouvernement io tsy voakitika fa tsara vitana ihany aloha manoloana ny cyclone izay niazakazaka tao ao amin'izay fanovana mpikamana ao anatin'ny gouvernementa izay. Fa raha ny hatreto aloha raha mijery ny zava-misy isika na ministeran'ny fitsarana na ministeran'ny angovo na ministeran'ny raharaham-bahiny
na ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, na ministeran'ny fitaterana, na ministeran'ny asa vaventy dia samy ankina ny zavatra betsaka ny hahavitany na tsy hahavitany mission an'izy ireo, satria dia marobe ireo asa mitambesatra amin'ireo departemanta ministerialy ireo, akoatran'izay tsy ho lazaintsika zay mba tsara vitana kely nisy kofehy nitazona azy ireo amin'ny sezana fa tsy hoe lakôly akory. Na de efa betsaka ara ireo solombavambaoka, na de misy aza ireo mpanao politika sy ireo pray antoko amin'izy ireo maniry ny any esorana an'ireo minisitra zay voatazona tamin'ny kofehy kely fa tsy lakôly isika amin'izany toerana anaty gouvernemanta izany. Ny fanindrina mpikambana iray teo nivon'ny Antenimierandolo ho ato anatin'ny gouvernemanta ihany koa dia tsy maintsy hanindrina mpikambana vaovao ao anatin'ny Antenimierandolo. De eto de miverina ny sary na ny schéma tamin'ny 2024 zay nanendrena ny lolo Madagasikara Rivo Rakotovao tao anatin'izany lolona izany, ary nampiakarina azy filohan'ny Antenimierandolo satria tsy maintsy ametra-pialana ny filoha Hery Rajaonarimampianina rehefa nilaotsaka hofidiana tamin'ny 2024. De mamerina izany sary zany zay nenjehan'izy ireo ny azo vema tamin'izany sary izany ny 17/2024 amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana. Mamerina izany izy ireo ary miketrika mihitsy aza ny anovan'ny mpitatana eo anivon'ny Antenimierandolo, satria rehefa mametra-pialana amin'ny filohan'ny Repoblika amin'ny volana Septambra dia amin'ny filohan'ny Antenimierandolo no hitatana vonjimaika ny firenena. Zay nambarany lalam-pandroena ka tsy de mahatoky loatra ny poids politika, ny gabarit politika, ny expérience politika ny filohan'ny Antenimierandolo amin'izao fotoana izao izy ireo ka mandeha daholo niketrika. Eto zany miala avy any amin'ny gouvernemanta dia ataonao sikely indray nitodihan'ny sainy rehetra satria hianteran'ny fialan'ny filohan'ny Repoblika zany amin'ny volana Septambra ho avy izao. Iza no hotendrena ho filohan'ny Antenimierandolo? De mbola aoko tsapatsapa indray ve sa mbola ady varitry ny te hiverina amin'ny fanjakana ka hamerina na hametraka miaramila misotro ronono na hametraka miaramila amperinasa hitatana zany Antenimierandolo zany, hifehezana an'izay mety isin'ny tsy fifankahazo-kevitra na isin'ny fikorotana anara-pifidianana na isin'ny tsy fankataovana ny fifidianana iseho eto Madagasikara, satria raha misy zavatra mafy atahora ny filohan'ny Repoblika de io fametra-pialana 90 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ka saina tao ny 9 Novambra sy ny 20 Desambra 2024. Tsy mbola tapitra tseo arak'izany ny kilalao, ny fanodigodonana sy ny fametrapetrahana samihafa ireo tompon'andraikitra ho tendrena ao anatin'ny andrim-panjakana amin'izao fitondrana ny filoha Andry Rajoelina izao. Mbola tantara mitoy io ary kilalao tsy miverina satria tsy misy fanendrena mihoatra ny fanendrena hafa tokony atao tsony ao aoriana zao mety ho fanendrena izao. Raha misy manko zany na de efa popozitsika ihany ny amin'ny hoe efa mahazatra ny fomba fiasan'ilay fitondrana, mbola mafisy ny fanadihadiana ataontsika ny amin'ny hoe tsy fahamatorana politika ary tsy fisian'ny traikefa manazaza ny vahoaka mi-infantiliser hoy ny fitenenana izay ka ny kitsapatsapa miandrakandrana sy ny amin'izay hoe tsy fatoko isa-tena izay no betsaka. Tena matahotra fifidianana, tena matahotra ny ametra-pialana amin'ny volana Septambra ary tena matahotra no very fahefana izao fitondrana izao. Ka diso amin'ny fanapahan-kevitra raisina tsy nagaga izany satria olona tsy natao hitatana fanjakana, olona tsy natao hitondra sy hanao politika reto mpitatana amin'izao fotoana izao reto, ka midona amin'ny poto, midona ny rindrina, midona ny tilana, mianjera ny natonahoana zay hatrany ny fanapahan-kevitra raisin'izao gouvernemanta izao. Eo am-piandrasana an'izany paikady politika eo anivon'ny Antenimierandolo zany sy mety organigrama na famoronana posta hafa vaovao indray ho an'izay nesorina tamin'ny gouvernemanta teo aloha, de miandry fihetsiky ny fanjakana indray tsika ny amin'ny hoe ahay hitsinjo mialoha sy ahay hikarakara an'ireo vahoaka traboana vokatry ny fandalovan'ny Rivo-doza Fredy ity fitondram-panjakana ity, sa mbola hitatakolaka hijerijery ary andrandra fanampiana avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray sitriny aloha izany indray ny atsetsina any amin'ireo tsy fanomezam-bola omeny sehatra iraisam-pirenena amin'ny vola tokony omeny lafin-javatra hafa. Petraka amin'ny fanontaniana fa avalontsika eo aloha ny fanadihadiana sy ny fandalinana manome fotoananao indray ho an'ny rapitso toy izao ao anatin'ny fandarina zaho malaza. Ka sitraka tompolahy, makatelina tompovavy.